Si atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Tompo, matoky ny hatsaram-ponao aho. Mifaly ny foko satria namonjy ahy ianao. Miantsa ny tompo aho noho ny soa nataony tamiko. Salamo faharoambin'ny folo. Faly magnano mbola tsara antsika jiaby mpiaino hajaigny magnaraka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity. Asesiky zay gnaravoagna zegny zaheke miarahaba antsika jiaby. Tratran'izao alahady fahafito mandavantaona izao. Ny eglizy niany ty magnamelo hevitry lehibe amintsika dia ny hoe ny fitiavagna atoron'ny Kristy. Araky zegny ary isoragna nareo zay mpagnaraka tsy tapaka ty onjam-peo ity ary hasainy ampitiavagna agnaraky zegny amin'ny alalan'ny fitandrignesantsika sy fienoantsika ny tenin'Andriamanitra paroson'ny eglizy amintsika niany izay arahiny famakifakagna sy fagnazavagna ny toroteny raiky fampianaragna atolotry ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson ry amandrenitsika amin'ny alalan'ny ireo vakiteny masina samihafa omeny eglizy atsika iniany ity. Vakiteny masina voalohany, boky Levitika. Niteny tamin'ny Moizy ny tompo nanao hoe, mitenena amin'ny fiangonan'ny Israely rehetra, lazao aminy hoe, aoka ho masina ianareo, satria masina aho Andriamanitrareo. Aza mankahalany namanao ao amponao, fa mananara ny namanao, mba tsy azoanao heloka noho ny aminy. Aza mamaly ratsy, namanao andolom-po amin'ny zanaky ny firenenao. Fa tiavony namanao tahaka ny tegnanao. Izaho ny tompo Andriamanitrao. Izany ary ny tenin'ny tompo hisoragna ny Andriamanitra. Ni tumpu ni hulu beluna
Tompo mahalala Falina Harihinyatsike Emivoka Tinu-tinuna Katsalu Sepangusa Indufwe Aganirai Isay Nangurakan Isana ni Luwangurahan Itumpu Nihulong Beluna Matawutsasi Luwangurahan Itumpu Nihulong Beluna Matawutsasi Panisika Ulong Belna Punika Suehenyak saye Yentindiuta Temanzaluna Tutsitetu Angunibanyo Kagong Takanirai Mangurakan Isana ni Luwangurahan Itumpu Nihulong Beluna Matawutsasi Mangurakan Isana ni Luwangurahan Itumpu Nihulong Beluna Matawutsasi Masuwano Ibalika Nifita Panisitupu Palasapa Isakiasi Simanilu at sanitarangan Mangurakan Isana ni Luwangurahan Itumpu Nihulong Beluna Matawutsasi Mangurakan Isana ni Luwangurahan Itumpu Nihulong Beluna Matawutsasi. Taratasy voalohany Masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny fanahin'Andriamanitra? Koa izay mandrava ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho ravan'Andriamanitra kosa, satria masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Aza misy mamita tena fa raha misy aminareo manao ny tena ny ho hendry am'izao tontolo zao, dia aoka ho adala izy mba ho hendry, satria ny fahendren'izao tontolo zao dia fahadalagna eo anatrehan'Andriamanitra. Araka ny voasoratra hoe ny hafetseny hendry no hamandrehako azy, ary koa hoe fantatry ny tompo ny hevitry ny hendry, ary fantany fa zavapoana izany. Koa aza misy manao olona ho reharehany fa anareo ny zavatra rehetra, na i Paoly, na i Apollo, na i Sefasy, na izao tontolo zao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy. Anareo avokoa izany rehetra izany, ianareo kosa any Kristy, ary Kristy an'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, della vita di tuo
tompotsika. Alleluia, alleluia, alleluia. Ubuni vaovao mafaly. Alleluia, alleluia, alleluia. Tena miteny tompotsika. Alleluia, alleluia, alleluia. Ubuni vaovao mafaly. Ombatsika mianakavy aneny tompo, ho tanteraka tokoa ne izany. Evanjely masina nosoratany masinda matio, voninahitra neo anao ry tompo. Tamin'izany andro zany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, efa renareo voalaza hoe maso efa maso, nify efa nify. Fa izaho kosa milaza aminareo tsy hamaly ratsy akory. Fa raha misy mamely te hamena ny takolako ao ankavanana, dia tolory azy koa ny ilany. Ary raha misy ady aminao mba azoan'ny akanjonao, dia fozo azy koa ny lambanao. Ary raha misy maneranao hiaraka amin'ny arivo dingana, miaraha amin'ny 2 arivo. Omeo izay mangataka aminao, ary aza ilaozana miataka izay te hisambotra anao. Efa renareo fa voalaza hoe ho tian'ny namanao ianao, ary ankahala ny fahavalonao. Fa izaho kosa milaza aminareo, tiavo ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, ary mivavao an'izay manenjika sy manendrikendrika anareo, mba ho zanak'iny rainareo izay any an-danitra ianareo. Dia ilay mamposaka ny masoandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ary mandatsika ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, ina ny valisoa ho azonareo? Moa va na dia ny publikanina aza tsy manao izany koa? Ary raha ny havanareo ihany no arabenareo, ina no mihoatra amin'ny ataonareo? Moa na dia ny jentily aza tsy mba manao izany ihany koa? Koka ho lavorary ianareo tahaka ny fahalavorarian'ny rainareo izay any an-danitra. Alleluia, alleluia. Tena miteny tompotsika. Alleluia, alleluia, alleluia. Ubuni vaovao mafaly. Alleluia, alleluia, alleluia. Tena miteny tompotsika. Alleluia, alleluia, alleluia. Ubuni vaovao mafaly. Izany ary ny tenin'ny tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, mitoetrany ary ny fandalianantsika ny toroteny nataon'i Jesosy teo tendrombohitra, izay nolazaisika fa sata nanorenan'i Jesosy ny fiainana maha-kristianina ny mpanaradia azy. Raha ny marimarina koa, ny hiriny masinday Matio mpanoratry ny evanjely ho sata satria satany fa io toroteny teo tendrombohitra io dia mampasiahy ilay fampianarana fototra amin'ny testamenta taloha nanolorany Andriamanitra
Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay ny dekalogue zay midika hoe teny folo zay torolalana ivelomana an'izay mahazanak'Andriamanitra zay rehefa tonga amin'ny tany nabanantenany ary de zay ihany koa ny tiany masindahy-matio ary songadina amin'ny toriteny teo an-tendrombohitra ka raha mivelona an'izay sika dia ho zary ho fianakaviam-ben'Andriamanitra ho frately toty olo raika ao aminy ka izay no asambarana voalazany Jesoa ary izay asambarana izay araky ny averimberisika sy hoe fananana io fa toe-piainana manambara an'izay mahazanak'Andriamanitra sika izay ary io indrindra ry kristianina havana no kendresika amin'ny fanatanterahasika izao sinoda izao ka ny tapany voalohany indrindra nandinisika ny finosika maha kristianina katolika sika sy ny fototra ny fiainasika dia ny fivavahana ka eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely any amin'ny fototra no andinisika azy ary izay no mbola itoizasika amin'ny alalan'izao pingana faharoa izao ka ny fifandraisasika amin'ny zavaboary no alaliantsika ary iverenasika sady andalinasika ny vocation sika hatrany naharen'Andriamanitra sika ka nametran'Andriamanitra sika teo amin'ny sahany Edena ka io sahany Edena io isika de sinona fa ity tany izao tontolo izao ity zay tranoben'Andriamanitra zay fantatra sika no izay etsaketraka sika olombelona satria niala tamin'ny vocation sika zay robaka ankehitriny ka amin'izay no antony andanisika ny sinody hoe ahoana ary no anarenasika azy ka iverenasika amin'ny vocation sika hatramin'izay no haren'Andriamanitra sika ka nanapitehasika an'izay tranoben'Andriamanitra izay efa ho herinandro maromaro nandiniasika ny toriteny tendrombohitra io satria arak'izay voalaza sika izay dia io no sata anorenasika an'izay mahazanak'Andriamanitra sika izay ka amin'izao lahady fahafito mandavataona izao ao amin'ny evanjely toko fahadimy masindahy-matio no ahitasika ny afatra Jesoa ho an'izay fianaradia azy akaiky dakaiky ho indrindra izy aoko masina tahaka ny ray ianareo ka izay indrindra io no alalinsika amin'izao alahady fahafito mandavataona zao satria fanahafana any ray ny fahamasinana satria ny ray de sy manilikilika fa mamposaka ny masoandro ho an'ny rehetra sy mba manavakavaka Andriamanitra ka izay koa ho asika ka inona ny tena dikan'izay anana ny fitiavana zay fitiavana lavorary ao amin'Andriamanitra ilay fitiavan'Andriamanitra sy manavakavaka sy manilikilika tiany Jesoa isika ary anana an'izany fitiavana izany ary ao no mampionona an'izay fahamasinana zay satria araky ny averimberisika ny atao hoe masina de zay miombona amin'Andriamanitra ka ny fiombonana amin'Andriamanitra dia ny fivelomana an'izay fitiavana zay satria io fitiavana io no anehoana an'ilay fifandraisana araky ny sitrak'Andriamanitra araky ny naharen'Andriamanitra sika ho tia ny zavaboary sy hoe sanatria anompo fa ho tia ikolokolo iaro ny zavaboary ka raha izay koa ny fifandraisasika samby olombelona ao anatin'izay fitiavana izay ka amin'izay mametraka ny tsirairay amin'ny toerana anatin'ny fifanazana ao anatin'izay fitiavana sy miandry tambany izay ary mametraka ny fahamarinana eo anivon'izay fiainana izay ka raha izay koa ny ao amin'ny tontolom-pinoana ka ny fitiavana fanompoanan'Andriamanitra no loharano ny sodrano eo amin'isika ka raha ny fampianaran'i Jesoa ao amin'ny evanjely ary no alalinsika dia asoavin'Andriamanitra isika raha mivelona an'izay fitiavana izay ary ampianarin'i Jesoa aza satria sisy fanilikiliana izay satria ny fahamarina sy isy ny fisaram-belasika na de ny fahavalo aza dia itiavana sy hoe izy ny rasy atao no tiavanao azy fa no izy olombelona afanao mifandray ka mitanjona anao dia ny ampiovany fony ka ohatra aza raha tadiditsika ny fampianarany ny fiainany Lucien Botovasoa raha nahita an'ilay vola izy an'ilay mamitoka dia ilay mamitoka te hanome vola azy de nilazainy hoe tsy afaka andray io vola io aho ka niova tanteraka ilay mpisotro toka ary de fantatra sika ny vavaka nataon'ny Lucien Botovasoa manaraka ny nataon'i Jesoa avelao ny elok'izy ireo fa sy fantatra n'izay nataony ary dia
aisika tsara vo ny vakisika sy hela ny tantarany masindahy Paoly teny amin'ny lalan'ny Damasy ka namelany masindahy Etienne azy sy ireo mpamono azy ary anisan'ny mpamono ny masindahy Etienne i masindahy Paoly ka niova i masindahy Paoly Saoly ka nanjary Paoly zay mpanenjika nanjary Petory ny vaovao mafaly ka inona ny fotom-pampianarana ho azosika raha manahaka ny fahamasinan'Andriamanitra isika miombona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vava amin'ny alalan'ny fahafoizana amin'ny alalan'ny fanimpona dia tsy hoe hanao zavatra fosiny amin'ny fahavalo fa nohon' izay asan'ny fahasoavan'Andriamanitra hitasika ny asa tao amin'ny Saoly ka nanjary Paoly dia ahatonga an'ireo zay heverina hoe anenjika fahavalo ibeba iavao iasara ka raha efa mahita ny ataosika izy ireo dia iova ihany koa ka izay no tiany eglizy ampitaina amintsika amin'izao alahady fahafitomandavataona izao io lalazaisika matetika ny teny manaitra fa natao mahasarika ary dia izay no andrasana amintsika amin'ny fizoroana ho vavolombelona araka ny voalazan'ireo vakiteny ary dia nampitain'Andriamanitra tamin'i Moizy izany afatra izany ka oka ho masina nareo hoy ny ao amin'ny bokin'ny Levitika tahaka ny mahamasina an'Andriamanitra ka ny tompo Andriamanitra avina sy azaina dia masina indrindra ka antsoiny ary sika tsiraikiraiky ho masina tahaka azy ka amin'izay dia tena ho zanany tokoa ary ho tena anisan'ny fianakaviany tsy misy fetra ny fitiavan'Andriamanitra ary zany ny fitiavana ampianarin'ny Kristy isika ao amin'ny evanjely amin'izao lahady fafito mandavataona izao ho raisitsika izao mba hahatonga sika iomina amin'ny bebe koa amin'ny fiainansika andavanandro ay afatra nentin'izy Jesosy amin'izao lahady izao ka dininsika amin'izao fandalina nataosika izao raha ho dinina akaiky tokoa izay voalaza izay dia oka amin'ny alalan'ny sara no anaovasika ny zava-drehetra ho valio amin'ny sara izay manao rasy ianao ary aoka isika anasara ho isika fa sy isara araky ny nampianarisika tamin'ny alahady lasa teo ny sara zany no entisika andavorariana ny fiainansika ary zay no mitondra antsika amin'ny fahamasinana ary mitondra sika anana fifandraisana vaovao na amin'ny zavaboary na amintsika samby isika na amin'Andriamanitra satria izay ny fahamasinana mampiombona ka sy sanatria ametraka indray ny valifaty ho fifandraisana ka raha izay valifaty izay ny fifandraisana dia ifandripaka mandrakariva isika fantatra sika ny vokatrany ary ny loharano lolopo korontana hitasika zany erisetra manapotika izany indrisy eo amin'ny fiainansika andavanandro aokary kristianina havana apetraka sika eo anoloasika ny fampianaran'i Jesosy androany aoka anasara isika fa sara aoka anana fitiavana ilay fitiavana sy misy takala fiavana maimaim-pona omehoanina izay mangataka aminareo i Jesosy ao aza iloza miataka izay te hisambotra aminao ko ataovy izay ifanasoavana ataovy izay ifanasarana ataovy izay ifampisinginana ary efa no halalenisika tamin'ny alahady lasa teo izany aza dino ary kristianina havana fa raha mampanjaka izay fitiavana sy misy takalo izay isika dia mivelona ilay fifandraisana no arian'Andriamanitra sika hatramin'ny voalohany nohon' izany dia miova ny fifandraisasika na amin'ny zavaboary isika na amintsika samysika na amin'ny Zagnahary ny averisika dia io no antom-pisiany izao synôda izao mba hiverenasika amin'ny tena vocation sika tanteraka izany rehetra zany raha niafatry masindahy Paoly amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasiny ho an'ny Korintianina toko 7 no entisika atao filamatra amin'ity herinandro ity oko tempoly anareo izy izany hoe o eglizy ary dia izay indrindra no antraterisika amin'izao synôda izao mba hoe ove ho eglizy olo velomin'ny bate miombona mandray atanana zary tabernakla velona missionnaire isika raha tao teny hafa araky ny efa mahazatra sika dia oko taona andalinansika manokana an'ny Kristy piarabelona amintsika ho piaradalana amintsika eglizy isika
tempoly raha tempoly tokoa isika dia mivava amin'izay ny zavatra rehetra ataosika dia amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy. Raha tena tempoly isika ka entan'ny fanahy masina dia ahafoy tahaka ny Jesosy mahafoy ary vonina nompo. Ary izay no ambaran'ny masindahy Paoly tamin'ny vakiteny teo, satria ny fahendreny izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra araka ny voasoratra hoe ny afesen'ny endry no amandriako azy ary koa hoe fantatra ny tompo ny hevitry ny endry ary fantany fahazava-poana izany. Ka okary kristianina hava ao amin'ny Andriamanitra irery ihany no ifikirasika sy hanovozasika ny tena fahendrena ary izay no kendresika amin'izao sinôda izao. Ankoatr'izay dia zary afesehana lolopo ary fantatra sika fa mitondra amin'ny herisetra sy fahafatesana ny vokatrin'izay sika izany amin'ireo motro marobe izay manapotika ny ala midoro-tane. Ka oka sika iavao mba ho tempolin'Andriamanitra tokoa isika ka amin'izay ho eo anivosika Andriamanitra ary ho masina tokoa isika satria eo anivosika ilay masina. Ka raha eo anivosika ilay masina dia ny fitiavana no manentana ny fiainansika ka ifanasoa ifampisimbana isika ikasaka ny soa iombona ampanjaka ny rariny sy ny isiny ka sy ho lavitra sika ny herisetra sy ny fahafatesana satria ao amin'ny Kristy ny fiainansika manontolo. Fa ho an'ny mpanaradian'i Kristy dia hoy masindahy Paoly oka sy rehareha na mipoerapoera noho izany ianareo fa oka ho anana n'izay endry Kristy ao amin'isika izay tsy rehere sika fa zanak'Andriamanitra fa mampiseho kosa amin'ny fiainansika ny mahazanaka sika. Ho indrindra masindahy Paoly ko aza misy manao olona ho reharehany fa anareo ny zavatra rehetra na i Paoly na i Apollo na i Sefasy na izao tontolo izao na fiainana na fahafatesana na ny zavatra kehitriny na ny zavatra ho avy anareo avokoa izany rehetra izany anareo kosa any Kristy ary Kristy an'Andriamanitra. Oka ho filamatra izany tenin'ny masindahy Paoly izany oka i Kristy tokoa ny fiainansika ary izay no maha-kristianina sika ka zary Kristy mpiarabelona isika ka zary tempoly eglizy EOV eglizy olo velomin'ny bately izay ny maha-kristianina sika mahazanak'Andriamanitra sika ka ahatonga sika ho miombona amin'Andriamanitra masina ary miombona miara-dalana fa sy hoe mandeha sikaraikiraiky fa miara-dalana ka raisika tanana izay zanak'Andriamanitra sika izay ka tonga sika ho tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria. Isika ao amin'ny Kristy no maha-kristianina sika sy lavitra sika tokoa i Kristy fa miarabelona amintsika eo anivon'ny fiainansika izy ary izy eo anivon'ny fiainansika no manamasina antsika ka mitodika aminao ary zahay ry Maria reny fa mbola manjaka ny fitiavatena eo aminay ka mpio izahay bebaka tokoa fandrindra amin'izao fanatanterahana ny sinôda izao. Masindray Josefa ray mpiaron'ny eglizy eran-tany ampianaro zahay andresy ny avonavona andresy ny fiasaravela-sika ho vonina fanasoa sy fampisimbona amin'ny fikasana ny soa-iombonana. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sandrivaky sy asatsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sandrivaky sy asatsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay.
olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.